Ampifaliana lehibe no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika omban'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavana satria mandritry ny fotoana rehetra iarahantsika tahaka nytony dia misy zava-baovao mandrakariva hatrany hatrany ho arotsaky ny tompo ary hoentiny ho amintsika tsirairay avy manonona ny fiadanan'ny tompo ary ny fitahian'ny fiaino ho antsika ato anatin'ny tokantrano ato amin'izao fotoana izao. Miaraka eto ankehitriny ny tenako pasteur Ertina Rafanomezatsoa eto anilaka eto ihany kosa ny pasteur Tovona Rivotra Marivony miarabanao pasteur ary miaraba na miarabantsika tompoko ato anatin'ity tokantrano zay mba mampandroso anay amin'ny alalan'ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny onjapeo indrindra moa zany amin'ny fahitalavitra na ny amin'ny internet sy ireo fampitapeo sy ny fampitatsary maro be isan-karazany izany. Dia manasa antsika hatrany anana faharetana anana fahazotoana mitombo fahendrena ary mitombo fahalalana hoy ny tenin'Andriamanitra ka dia amin'ny alalany tony fampianarana itony no mety azahoanao izay ka dia manasa fahazotoana ho anao hatrany hatrany ihany koa izahay afatsika manomboka ny fandarana zay iarahany eto dia iara ivavaka aloha tsika ametraka eo am-pelantanan'ny tompo ny fotoana rehetra izany ivavaka isika tompoko. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay fa lehibe ny fitiavanao mizara fitahiana fiainana hatrany hatrany amin'ny alalan'ny tony teninao itony ianao ho an'ny isam-batan'olona isa tokantrano ary ny tsirairay avy mihitsy satria na iza ny ray sy iaino itony teninao itony dia efa tafiditra ao anatin'ny sahady ny fiainana. Androany anza tompo dia mangataka vangio ny tokantrano vangio ny fianakaviana any hoy ny herinao sy ny fahatsaranao izy ary aoka ho marina ny teninao ao anatin'ny tony fampianarana itony fa hitondra aina sy fiainana ho an'izay rehetra mandray azy. Ianao no ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao ka ho teny pasoavana mandrakariva izany ifampizarana izany misotranao sahady zay tompo fa dia efa ho ataonao izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mitoy hatrany ny fampianarantsika pasteur lava dia lava izy ity fa mampitombo ny fahasoavana sy ny fitahiana ihany koa ny fifampizarana zay ataontsika eto ka asaina mba tsisy oreraka na ho kivy na hitsany eny am-pandehanana fa dia samy ahatra hatramin'ny farany isika menakavy ao anatin'ity fampianarana ity. Leviticus 5:12 no ifampizarantsika eto indray pasteur androany misy amin'izy tony no azo lazaina hoe fanamafisana misy koa ny zara hevi-baovao fa dia zay azontsika rehetrarehetra eo dia horofontsika avokoa hitondra fitahiana ho antsika. 5:12 no raisitsika ny lalàna ny amin'ny fitsihana sy ny fadimbolana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny lehilahy rehetra izay marary mitsika dia aloto no ny fitsihana ary izao no fahalotony raha marary mitsika izy na mandeha ny fitsihana na tsy mandeha dia samy falotona ihany izany. Maloto ny fandriana rehetra izay andriny marary mitsika ary maloto ny zavatra rehetra izay ipetrahana ary izay rehetra mikasika ny fandriana dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-parivo ny andro ary izay mipetraka amin'ny zavatra izay efa nipetrahany marary mitsika dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-parivo ny andro ary izay mikasika ny tenany marary mitsika dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-parivo ny andro. Ary raha misy olona madio voarorany marary mitsika dia anasa ny fitafiny izy sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-parivo ny andro ary aloto ny lasely rehetra izay itengenany marary mitsika ary izay rehetra mikasika izay zavatra eo amboniny dia maloto mandra-parivo ny andro ary izay mitondra izany zavatra izany dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary maloto mandra-parivo ny andro. 9:7. Ary raha misy vehivavy marary ny vadimbolana
dia haloto hafitona izy ary izay rehetra mikasika azy dia haloto mandra-parivo ny andro ary ny zavatra rehetra izay andriny amin'ny andro fahalotony dia haloto koa ary ny zavatra rehetra izay hipetrahany dia haloto koa ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary haloto mandra-parivo ny andro ary izay rehetra mikasika ny zavatra izay hipetrahany dia anasa ny fitafiny sy andro amin'ny rano ary haloto mandra-parivo ny andro ary raha ao amin'ny fandrina izany na ao amin'ny zavatra iray efa hipetrahany raha mikasika izany izy dia haloto mandra-parivo ny andro ary raha misy lehilahy mandry amin'ny-draha vehivavy ary makeo aminy ny fadimbolana dia haloto afitoana izy ary izay rehetra andriny dia haloto koa ya misorana ny tompo moa ny amin'izany vaky teny zany a misy heviny daholo ny soratra masina pasteur raha fanomezan-tsoa heritiana matoa voasoratra atao anatin'ny baiboly itsika moa dia milaza foana hoe ny bokin'ny Levitikosy a dia anisan'ny atao hoe fanombohan'ny tena filazantsara raha atao anatin'ny baiboly no resahana satria ny bokin'ny Levitikosy a no mirakitra ary maminany ny amin'i Jesosy Kristy tompo lay tena zanak'Andriamanitra velona zay nanolotra ny adiny sy nanolotra ny ainy ary nandatsaka ny rany ho famelan-keloka misy ireo karazana lalàna be dehibe maro isan-karazana zay fanaovakitsika dia rehefa resahana foana l izy a dia any amin'ny farany any izy a dia manindry foana ny manao hoe koa manatera ondro lahy iray tsy misy kilema na osy tsy misy kilema na omby vavy na omby lahy tsy misy kilema ny fiafaran'le izy zany dia tsy maintsy any amin'le fantatsahany raha foana ka nefa ny zavatra mahafinaritra zany pasteur raha fanomezan-tsoa heritiana dia tsika moa dia miteny foana hoe tsy ho vitatsika velively mihitsy a ny anatanteraka an'izany hoe isaky ny mihetsika ianao a dia anatitra osy na anatitra ondro na anatitra omby fa i Jesosy Kristy tompo no nanolotra ny ainy indray mandeha ary zay no mampisorona lehibe mandrakizay an' Jesosy mampisorona be azy a tsy dia hoe izy akory tsy hoe miantony ambony azy fijaliana foana misy zany mieritreritra hoe miantony ambony azy fijaliana foana ny tompo na mandohalika eo tongotro ny ray foana ny tompo amin'ny mampisorona be azy tsy zay le izy fa le fanekena nataon'i Jesosy le fandatsahana ny rano sy le fifonana nataony indray mandeha dia maharitra mandrakizay zay no mampisorona be mandrakizay an' Jesosy Kristy tompo fanany marina dia efa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa le fisoronana mandrakizay nataony dia afaka mamafa nyreto zavatra aty amin'ny bokon'ny lalàna aty a ka manan-kery a hatramin'ny farany le izy tamin'ny omaly ny mpanompon'Andriamanitra teto dia nyresaka mahakasika ny fanadiovana ny boka sy ny hoe ny lalàna amin'ny abokoana sy ny aretina mitovitovy aminy dia raha jerentsika tsara mihitsy fa ny olona boka dia natokana dia rehefa natokana izy dia nisy fizahana natao ny consultena zany hoe manao ny tia marary tia miomby ve le aretina sa manomboka madio le aretina raha madio le aretina dia miseho ampisorona izy ohatraohatran'izay le izy raha jerentsika nefa ny baiboly pasteur any amin'ny bokin'ny liko atoko fito amby folo dia nisy boky anaky folo lahy nanantona an' Jesosy Kristy tompo rehefa nanantona an' Jesosy reo a reo boka folo lahy reo dia reto ny zavatra ny ilaina zany ho an'ny abokoana taty amin'ny testamenta testamenta vaovao voalohany indrindra dia izao reo boka ireo nanantona an' Jesosy no ny finoana tao anatiny fa mahay manao an'izany Jesosy Kristy zany hoe ny olona bokana mitovitovy aretina aminy zany ny finoana no ilaina dia sitrana dia ny faharoa dia ozy Jesosy mandehana makany ampisorona dia nandenaka any ampisorona izy a rehefa nandenaka any ampisorona dia nadio teny am-pandehanana ao zao ny baiboly zany hoe ino moa dika le fisehoana ampisorona manatona mpanompon'Andriamanitra dia mandraisa tsodrano amin'io mpanompon'Andriamanitra io dia ny fahatelo dia izao rehefa sitrana le boka le folo lahy tsy nisy afa-tsy akiray sisa no miverina nankalazan'Andriamanitra dia ilay Samaritana dia io Samaritana io dia voasoratra fa nankalaza sy midera an'Andriamanitra zay le fipetraka le izy ary nanomboka teo io le Samaritana io dia lasa olom-bovonto satria ny tanjon'i Jesosy Kristy tompo a raha taty amin'ny testamenta vaovao dia manasitrana olona izy manafaka olona anankiray izy mba hamonjena ny fanahiny ny olona iny zany zay foana ho any mahatonga an' Jesosy miteny atao anatin'ny baiboly ato
misy teny anakiroa miverimberina atao anatin'ny baiboly manao hoe ny finonoany mahasitrana anao, na izy miteny manao hoe voavela ny eloko ao, ny finonoany mahavonjy anao. De toizany izy manao hoe ary amin'izao sisy zao a aza manota intsona, zany hoe manasitrana ny tompo, manafaka ny tompo mba hamonjena an'le olona, de atonga an'le olona tena voavela eloko. Ary matoy izy moa mamela eloko a, dikan'izay aretina avy amin'ny fahotana ny abokoana. Zay anankiray ny manaraka zany ihany koa de izao, nisy boka atao amin'ny filazantsara ny liko Matthieu 7 amby izay, dia olona boka mantsain'i Jesosy manao hoe ry Jesosy anaky Davida ao mamindrafo amiko. De rehefa fampiresaka teo izy a, de ozy lay boka manao hoe raha mety ianao de mahay manadio a. De hoy Jesosy hoe mety a, mbola resaka finoana ihany koa zany. Zany hoe lay taty amin'ny andron'ny Levitikosy zany de sary maneho ny zavatra mitranga aty amin'ny testamenta vaovao a, de lay fanasitranana zay nataon'i Jesosy Kristy tompo. Ary ny boky ny lalàna sy ny faminaniana sy ny salama ozy ny tenin'Andriamanitra de manambara ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Maro ny boka nodiovan'i Jesosy atao anatin'ny baiboly a, ary ny finoanao lay asa-panavotana nataon'ny tompo, lay sorona nataon'i Jesosy, lay dikapoka tamin'i Jesosy Kristy a, de manasitrana n'izay atao hoe resaka abokana izay. Zay ny amin'iny. Fa raha toka hiverenantsika lay teny novakinao teo pasteur Rafamezatsoertina, dia miresaka momba ny resaka hoe lalàna ara-pahasalamana ity leko Levitikosy toko fa 5 ty. Zany hoe reo olona mitsika, miresaka lehilahy izy moa le hoe mitsika zany, le hoe mifitsihana zany. De ny fanontaniana mipetraka fotsiny ry pasteur de hoe fa maninona moa ny lehilahy anankiray no tratrany aretina zany mitsika zany. De mazava be le izy, tsy misy olona mararirary fotsiny amin'izao fa reto ny zavatra makarary ny olona. Na io olona io zany a na misavian'olona, na io lehilahy mitsika io a tratrany aretina avy amin'ny fijangajangana. Zay ny mahatonga an'io. Reny le aretina ohatra hoe sida, na le hoe angatra na le fitsihana mihitsy e, zay mihitsy ny anaran'le izy. De io lehilahy io a de misolosolo vehivavy, zany hoe tsy manaja ny vadiny fa mijangajanga. De misy vehivavy koa nefa tratran'izay aretin'izay, zany hoe sanatria miresaka marary ny nitaovam-pananany any a, na misy aretina mamoaka fofona maimbo any anatiny any, miainga any anatin'ny tranonjanany any a, de reny aretin'ireny tompoko ny tena marina amin'ireny a, de na izy io aretina avy amin'ny fijangajangana misolosolo lehilahy koa le vehivavy a, na ny atin'akanjony a mety hoe nalain'ny olona dia na misavian'ny olona nentin'ny olona tany amin'ny mpanao fanafody tany a, na tany amin'ny kalan'orony tany, na tany amin'ny mpanompo sampony tany, dia na misavian'ny olona. De zay no mahatonga an'io le hoe aretina fitsihana io. De rehefa tena jerenao nefa ty vaky teny ty, de miafara foana ihany koa izy any amin'le hoe fanaterana fanatitra ary manao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. De ino lefa nazavaiko tamin'ny famitinana teo hoe ny zavatra mahafinaritra de izao, io karazana aretina rehetrarehetrarehetra atao anatin'ny baiboly io a, na aretina manao ahoana na manao ahoana, de ny mahafinaritra amin'io a lay dikapoka tamin'i Jesosy Kristy tompo de ampy anasitrana io zavatra io. Hitanao zao raha miresaka ohatra amin'ny baiboly le resaka lalàna ny fadimbolana teo, dia tsy de hodirantsika lalina le izy fa ny vehivavy moa tena mahalala ny makasika an'izay. Fa lalàna ara-pahasalamana le izy, zany hoe raha manaraka an'le voasoratra anatin'ny baiboly ny olona anankiray, de izy ihany no mahazo tompontsoa ao anatin'izay zavatra zay. Misy vanim-potoana zany ao, vanim-potoana ny hoe atretiko hatreto ianao maloto, zay le ambaran'ny baiboly. De raha manao zavatra tsy tokony atao anao ao anatin'ny fahalotonao io, mandika an'io lalàn'ny fahasalamana eto amin'ity Levitikosy toko 10 ty, de tratran'ny aretina ianao a amin'izay fotoana zay. Melohany an'izao kasy pasteur sao de misy fanazavana anao. Mampianatra foana Andriamanitra ary nametraka rafitra hitezan'ny olona ny fiainany teto ambony tany pasteur. Voalohany de tsy zava-poana na verivery maina ny zavatra ataon'ny olona araka ny nazavainao teo, fa hoe nanao zavatra anankiray izy de hoe mandefa hoany fotsiny fa napetraka Andriamanitra mety ho vokany, mety ho toyany ary ny fetraikany ary ny andraikitra tsy maintsy raisiny raha sanatria tonga tamin'izay ny olona anankiray de araky ny lesona nandraisinao teo hoe amin'ny resaka lehilahy na vehivavy tratra amin'ny fitsihana zay aretina mety vokatry ny
falotona ra-pitondratena na fitsangatsangana eo moa ny hoe resaka famisaviana isan-karazany tsy mandehandeha fotsiny zany reny paster fa ampafatary ny tenin'Andriamanitra ny fisiny reny sy ny antony reny ary mivokany hatrany hatrany zay mitaky fepetra mandrakariva vao mety ho afabela ny olona anankiray ao anatin'izay. Eo ihany koa ny fiainana andavanandro ray tsy hoe kisendrasendra, tsy hoe sendranisy, tsy hoe fahasamponana velively, fa tena Andriamanitra pahary ary Andriamanitra mpamorona mihitsy paster nahary ny olona ho amin'izany ohatra hoe vehivavy miaina amin'ny resaka fadimbolana takan'izany fa nametraka fitsipika Andriamanitra hitezan'ny olona ny fiainany izorany araka ny fitezan'Andriamanitra zay nambarany ateo hatrany kio fa maso mandrakariva ny fakatoavana an'ireny rafitra napetraka Andriamanitra reny fa ny fandikanan'ireny kosa ombenombeny de mitondra voka-dratsy fetraikany ara-pahasalamana ary misy fetraikany ihany koa any amin'ny tontolona resaka ara-panahy. Ka raha mamelabela tsika paster ankehitriny itony karazana taridalana napetrak'Andriamanitra itony de tsy any an'le hoe ambany lalàna, tsy any an'le hoe terisaina, tsy any an'le hoe tsy ampafiriny zay mpivavaka ka io rehetrarehetra io de hitsongolohana fa zao tsika mamerina foana hoe safidy mampianatra ny anjaratsika de safidy ny makatò sy ny tsy makatò fa tsika kosa de mampafantatra hoe ny fizorana na ny fiverenana amin'izay planin'Andriamanitra zay zay mbola tsy lefy laza ary mbola tsy mainty matsatso fa mbola manan-kery mandraka ankehitriny ahitana vokatsoa, ahitana tombotsoa de ampianaritsika ny olona alalan'ny lalana tokony izorana. Mizotra moa izy de miaraka ao tsika miara mahita vokatsoa, tsy mizotra moa izy efa nampahafantarinazy ny lalana satria zay ny andraikitra takina amintsika mpanompon'Andriamanitra sy paster vitany adiditsika paster kinona moa ny azo lazaina ao anatin'izany de mitohy mampianatra hatrany hatrany tsika paster miatana sahady. Iverenako lay resaka teo misy fitsipika ara-pahasalamana ozy teo mahakasika an'ity hoe resaka hoe fitsihana ity misy amintsika atao anatin'ny tokantrano ato misy lehilahy atao anatin'ny tokantrano ato tratran'io aretina io zao ny fisehoan'izy io misy zavatra mandranoka mivoaka eny amin'ny vatanao any amin'ny tova any aminao any zany de sarotra ny manasitra anazy ary mitsabo-teny ianao fa efa mambolana na mety amatona mihitsy izy io no marary de mitaridalana omenantsika fotsiny de hoe ty mantsy le hoe mila misasa manjary maloto de ny marina inona moa le rano fanasana, ny rano fanasana de ny tenin'Andriamanitra ary ny fanasana ny fahotana de ozy izy ny baiboly zay manafina ny fahotana tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Raha toy ianao zany ka marary ianao vokatry ny fitsangatsanganao rahalahy marary mitsika de fibebahana no ilainao amin'izao fotoana zao. Nisy rahalahy mpanompon'Andriamanitra anankiray fa efa tonga pasteur moa izy amin'izao fotoana zao de tadidiko tsara tany amin'ny faritany anankiray no nitory filazantsara tamin'izany vanim-potoana zany de rehefa nitory filazantsara de io lehilahy io no nanatona anahy anisan'ny mpiny voalohany taona izy zany tao anatin'ny fiangonana voanatsangana de ny aretina tao anatiny io aretina amintsika io mihitsy de ny fisehoan'le izy mba tsy tantarako le teny miverimberina le mitsika de zao nisy zaho ozy be dehibe ozy ny zay moa le ndresany tamin'izany hoe mananga ny resaka tamiko ozy mananga niaraka tamiko le mananga moa zany vehivavy niaraka taminy de vokatry io nahazo aretina le rahalahy de ny fisehoan'le aretina tao anatin'ny eto ambanimbany kiboleto de misy rivotra mamay foana zany de raha vao mietsika io rivotra mamay io de hitanao mihitsy aty amin'ny poziny aty amin'ny endriny fa miamahi le ranamana de mandendeha io de mampijaly azy mihitsy io rivotra mamay io. Misy fotoana io mandendeha ohatran'ny kankana na mandendeha ohatran'ny biby ao anatin'ny vatany eo zany io aretina io de izy moa no nafinaritra tamin'ity rahalahy ty zany tonga de nitsotra hoe zao ny ditrako, zao ny fiainako fa de ivavaka anompo an'Andriamanitra de nampahafantarina azy foana ny dingana tokony ataony hoe fibebahana aloha de mivavaka de avy eo manao traitement na délivrance ianao
ao anatina 2 mois fa ny anazy tsy 2 mois na afaka azy fefa hoery taona manintitra zay vo afaka io zany efa tena nandaniana vola nandaniana karazana arena maro isan-karazana fa tsy netisitrany io tsy fantatry moana ohatran'izany ny fisehon'le hoe sida fa za manokana tsy tena mbola nahita olona voany sida hoe iny fa hitako maso fa mitovitovy daholo zany aretina azo avy amin'ny fitsangajangana io ary sarotra be ny manasitrana an'izy io pastera fa miteraka n'ity le hoe fitsihana ity izy io ka ny fijeriny soratra masina an'le olona tena maloto kanefa ho jesosy za ho jesosy a tsy avy antsony marina fa nympanota ibebaka zany hoe raha misy olona anankiray lehilahy anankiray lehilahy aloha nresako eto raha misy lehilahy anankiray zany ka mibebaka marina eo anatren'andriamanitra de tsy ilay rano zanak'ondry na lay rano voromalala sy midomoina zay moa nresahany eo amin'ny 1920 hoe mitondra zanaboromalala ozy na domoina makany ampisorona zay ny fanatitra zay ny fanatitra fanitsy amin'ny zavatra mitranga eo fa tsy zay tsony atao fa lay finonao an'lay rano jesosy kristy tompo jereo foana ane lay raha mahampanota atsika de miteraka atsika ho lasa mpanota foana raha sanatrian'izany zao anao taranaky ny olona mijangajanga ny ray aman-dreninao na tratran'ireny le hoe fisaraha-panambadiany reny de iny le raha avy any amin'ny ray aman-dreninao no mikoriana ao anatinao de misy akizany hoe tena voataiza ao anatina fahendrena mihitsy hoe endry izy fa saingy zao tsy mbola mivavaka tsy mbola nanompo an'andriamanitra de rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano de manana problema ara tokantrano foana satria ny antony de izao lay raha avy ao amin'le ray aman-dreny no mikoriana ao anaty de tratran'le ozon'ny fisaraha-panambadiana foana tratran'lay fanahany be korotana foana de zany ry avana no anapahana hevitra mihitsy hoe raha tratran'izany problema zany ianao de ny manompo an'andriamanitra ihany ao am' jesosy rery ihany no vahaolana anafana zany rehetrarehetra zany zay ny amin'iny pasteur mbola iverenantsika ihany moa fa le faharoa teo de mahakasika an'le hoe resaka hoe fadimbolana ny fanajany ny vehivavy anankiray sy ny vadiny izay didy napetraka-andriamanitra tato anatin'ny testamenta vao taloha zay a de anisan'ny miteraka fahasalamana ho azy ihany keo satria ny antony de izao misy aretina be debe am'izao vanim-potoana zao a raha ataoko hoe be aretina mahazo ny vehivavy de io resaka ao anatin'ny hoe ao anaty tranonjaza cancer am'vozon'ny tranonjaza ny any amin'ny lalan-jaza any amin'ny tovam-pananana ny ataoko hoe mahavehivavy anazy na mahalehilahy zay zany zany aretina mpahazony olona sarotra sitaniny zany pasteur misy resaka cancer ao misy resaka tafiditra ao anatin'io daholo ny fahamombana misy hoe momba tsy miteraka na lehilahy na vehivavy zany zany karazana manodidinao daholo zany trangan-javatra rehetrarehetra izany ary raha nanoratra n'ity baiboly ity ny bokyny levitikosy ty mosesy a de misy fiatraikany am'zany lafi ny ara-pahasalamana mahazo anao zany a ny antony nanoratana n'ity hoe maloto afotona ny vehivavy a na ohatra ka maharitra le fadimbolana de maharitra ihany ko ny fahalotony misy hevin-gezabe zay zavatra zay maloto ianao de tsy tokony mikasikasika miaraka mivadinao na miezaka manao eforna zavatra be anankiray zay le tiana atao fa raha ohatra zany ny fandiso amin'io io de mitarika aretina io pasteur ary zany mahatonga andreny hitanareo misy aretina tampoka miforona ny anatin'ny kibonao hoe lasa misy kista lasa misy fibrome lasa misy aretina atahorana amin'ny tranga ary mety hiteraka mihitsy azy hatrany amin'ny fahamombana le izy hoe momba mariako tsara fa tsika tsy miresaka ara scientifique eto za manokana tsy miresaka momba ny siansa tany am-pianarana tsy mahay an'izany a fa resaka spirituellement mihitsy nyresantsika eto zany hoe zavatra ara-panahy ka raha vao miresaka zavatra ara-panahy tsika eto de resaka ara-panahy fa sao de hoe tsy hainareo zany fa nareo tsy nianatra momba ny resaka ara-tsiansa tena marina zany fa ratarafina amin'ny ara-baiboly ary ny tena mifanerasera amina olona maro de maro tratran'izany atao hoe cancer am'vozon'ny tranonjaza cancer amin'ny nono fahamombana tsy aintsina ny amin'ny trompy sy ny maro isan-karazana zany de rehefa ady adinao de ny lalàna ny voalazan'ny tenin'andriamanitra no tsy ajain'ny olona anankiray zay mahatonga ana miteny zao ohatra hoe jereo tsara renyle olona vehivavy misolosolo lehilahy reny na mpivaro teny izy na olona manambady izy nefany ny vadiny mety tsy mahalalanyio tsy mahalala ny zavatra ataony de ao anatin'le fahalotony zay voalaza ny baiboly eto manao tsy tokony atao any ambadika any izy
de iny le mitarika aretina tena aretina sarotra sitranina aretina mampididoza satria lasa mikorina ny anatin'ny lalan-drahany sy ny anatin'ny tova rehetra any anatiny any lay loto ka rehefa mikorina la loto de lasa mikroba nefa rany ary rehefa mivadika mikroba la izy de sarotra ny manasitra anazy raha mijery zao tsika ohatra ao amin'ilay tenin'andriamanitra anankiray eo amin'ny marika toko fahadimy de fantatsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy nandeha rà nandritra ny 12 taona za tena miteny aminao pasteur fa manino ny vehivavy iny nandeha rà nandritra ny 12 taona de tsotra be ny antony misy hevitra andriamanitra tsy takatry ny saina aloha tao anatiny tao satria tsy azo heverina mihitsy hoe olona madio fitondrateny vehivavy io fa na tsy te ilaza an'izany tsika mba ialana am'le hoe aza mitsaratsara de tsy maintsy miteny an'izany ihany tsika fa matoy io nandeha rà nandritra ny 12 taona zany hoe nandeha foana ny fadimbola nandritra ny 12 taona de ozy ny soratra masina naloto zany nandritra ny 12 taona satria nalava be aza ozy lay dele an'le fotoana ozy ny baiboly de maloto foana izy raha tsy mitsaratra dikan'izay zany naloto foana ty raha vehivavy ty kanefa za mino fa nandeha ray volana io de mbola nitoy tamin'ny asa ratsiny ihany izy de mbola tsy tonga saina izy hoe tokony hijanona am'izay de mbola nitoizany any amin'ny fahadimy taona mbola nitoizany ihany any amin'ny faha12 taona zay izy vao tonga saina fa hahafaty azy am'izay ty resaky ty rany izy vao tonga saina hoe tsy maintsy mitady lalaka fa na solution de ny zavatra anambarany baiboly de hoe nandany ny fananany tamin'ny mpitsabo rehetrarehetra sy mpanao fanafody nefa vao mainka narary io raha vehivavy io satria tsy hoe loza loatra le aretina fa loza loatra le fahotana ny tombo nanota ihany de adiny lay fahamarinana raha baiboly hoe olona tokony tokanana izy tokony anadio ny tenany iny izy nefa mbola nitoy tamin'ny falitony ihany de inona ny vokadratsiny lasa aretina mampidoza le izy aretina sady mahamenatra io le hoe aretina mahamenatr'olona sady maimbo no mandeha raha tsy mampivoaka ny trano nefa tsy maintsy manao ny adidy de aretina avy amin'ny karazana fahotana foana le izy ozy hoe fahotana ho a io na io resaka famosavina ary zay ihany no mahatonga an'io fa tsy hoe aretina avy amin'andriamanitra io kory na hoe aretina maveny amin'ny rivotra fotsiny mandehandeha fotsiny hoe na microba tsotra fotsiny aretina mifindra fa tena fahotana na resaka famosavina zay navoan'io raha vehivavy io de jero tsara izy narary io rehefa nanantona an' jesosy kristy tompo dia zao ny tao an-tsainy manao hoe na de ny somotra viavin-dambany ihany aza no voakasiko dia ho sitrana nanilika azy daholo ny olona jero tsara fa nany apôstôly aza nanilika azy satria ny apôstôly mahalala tsara ny boky ny lalany levitikosy fa tokony ton'olona mandeha raha tony ale mitokana ary ambadika ary fa nytoetsaina tao anatiny de hoe tsisy solution akoatra ny jesosy kristy tompo sisa de nanantona an' jesosy izy ary tsy namelany raha tsy nakasika an' jesosy izy sisika izy ary vokatra zay akisisika be nataony zay sitrana le raha vehivavy tena sitrana izy zany hoe zavatra mahafinaritra zany pasteur fanomezan-tsoertina de hoe na de eo azy zany aretina tantaraintsika rehetrarehetra zany de mbola tsindriko foana hoe andriamanitra tompoko tsy avy antsy ny marina izy fa nympanota ibebaka raha manantona azy ny olona anankiray ka manana ny toe-posy toe-tsainy io raha vehivavy io de andray ny kasiky ny fanasitranana avy amin'andriamanitra andray ny fanavotam-piainana avy amin' jesosy kristy ary andray le fanadiovana avy amin'ny tompo nyainga tamina ohatrany hoe nouveau départ andray ny fiainan'le raha vehivavy teo amin'io satria nadio tanteraka izy ary azo antoka fa tsy maintsy mbola nanambadindray izy tao arinan'io satria niovy lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao ireo ozy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra pasteur fanomezan-tsoertina mamaraparana kely misy zay fanazavana zay pasteur ary tsara no alalana an'izany raha fehezina de zao feheziny lalana ny natura ny fiainatsika eto ambonin'ny tany fa tsy gaboraraka ary tsika de nisy mpamorona de andriamanitra ary rehefa noforonon'andriamanitra ty fiainatsika ty de tsika fotsiny mieritrehitra hoe tenako ty za ty de indraindray misy latsaka atsaina manao hoe zay hitondrako ny fiainako fa mandraka ankehitriny pasteur ary maharitra tsy miova ny rafitra napetrak'andriamanitra de tsy azo hidivira fa ny rafitra napetrak'andriamanitra ihany maharitra mandrakizay ary de tafiditra ao anatin'ny rafitra napetrak'andriamanitra zay mivelabelarinao teo zay hoe vehivavy mitsidra ny lehilahy mitsidra vehivavy tonga fadimbolana tsy de iverimerenantsika tsony angambiny fa ny zava-nisy fotsiny de ny hoe tam'izany vaninandro zany
na de toe-batana tsy maintsy iainana ary zany de misy lay fanatitra tsy maintsy natao mba amerina n'lay olona ho ara-dalàna indray eo anatrehan'ny fiarahamonina, amerina n'lay olona ho tafaverina amin'ny laoniny indray tahaka ny olona rehetrarehetra izy a de miroso ao anatina zay fanatitra izay. Zany fiainana zany anefa pasteur mandraka hatramin'ny androntsika amin'izao fotoana izao de tsy hoe tantara taloha zany de fa lasa fa mbola misy na lehilahy tratran'izany problème za raha sanatriana nanao ny ataony izy antony vitsivitsy moa nresana tao hoe mety namisaviany olona izy fa eo ihany koa resaka fahotana de mety mitrango io zavatra misy io. Ny vehivavy de mbola fiainana mandraka ankehitriny zany fa zao tsy miova ny tenin'Andriamanitra pasteur. Mety lay fanatitra arabaky teny tam'izany vanin'andro rano, lay falotona arabaky teny tam'izany vanin'andro rano mety hoe tsy isy, mety maloty any le olona fa lay vokatry le izy hoe fahotana tsy maintsy nanaterana fanatitra mety tsy hita maso tahaka am'izao andro iainantsika izao pasteur. Fa za miteny fa lay fetraikany sy lay voka-dratsiny de mbola mikorina ny anatin'ny olona ny foana, mbola misy fetraikany any anatin'ny olona ny foana. Tsy hoe Levitiko kostoko fa 5 de tapitra ny tantara tamin'ny andron'ny Mosesy fa nitakaitrana velan'ny fandikan-dalàna sy ny falotona izay miseho amin'ny endrika ara-panahy am'izao vanin'andro zao de mbola iainana izany. Ny fahasimbana ny voka-dratsy ny ara-pahasalamana any amin'ny ara-panahy vokatry ny fandikana n'izany lalàna zany tamin'ny andro Levitikosy de mbola misy am'izao fotoana zao ary takin'ny ten'Andriamanitra niverenana am'izany am'izay voninao am'izany amerina amin'ny laon'ny fahasalamana toe-batana toe-panahy. Fa eo pasteur no amezantsika lanjany le hoe soa fa teo Jesosy. Lay fisiany Jesosy no nandamina sy namahan'izany satria alay zary an-tsaina moa pasteur hoe isaky ny trango zany zavatra zany no hanao fanatitra amin'ity fiainana miady amin'ny kapoka no hanin'androany tadiavin'androany no hanina rapitso tadiavina rapitso isaky ny farany volana de miady amin'ny hofatrano kanefa maha-olombelona ianao manana ny fahalemena, manana ny toe-batana, manana ny tsy fahasalamana fanatitra tahaka ny ahoana moa ny voantsika ao anatin'izany ary raha misy prison ngamba pasteur tamin'izany ho an'ny olona tsy maloha fanatitra ary misoratra ao ny trosana fanatitra tsy voalohany de ngamba de maro no mety hiditra prison satria tsy naloha fanatitra. Ny fahasalamana ihany koa mety tsy ho afaka ny eloka mety tsy voavela ary de mibaribary eo hoe raha anina de manana trosana ondry tsy haiko na 3 ngamba ny ray volana manana trosana ondry 3 satria de ray volana izay tsy naloha intsony mavesatra rany pasteur ary zava-dozy zany pasteur ary tsy zaka raha izany no mitranga soa nefa fa tonga Jesosy ary zay ny antom-pisiany Jesosy pasteur zay hampitodina amin'ny sain'ny olona amin'izao fotoana zao hoe ny zavatra mitranga amin'ny fiainana de mbola misy mety manana amin'ny fahalemena ny olona de latsaka amin'ny fahotana, mety tsy manana hery ny olona de trotraka lavo mifakampanahy nefa naoviana mitondra takaitra foana rehefa trotraka izay ianao ary natafarina azy ianao misy potaka sy misy movoka ihany ary tsy moramora ny voanao anatin'izany. Hoaizy ianao raha zany novidiana vola, hoaizy ianao raha izany novidiana fanatitra fa zao ny antony ny aviany Jesosy de ny anafaka ny olona ao anatin'izany. Jesosy tokana ihany ny koloara ivoahana ao anatin'izany ary efa nambaranao teo ny tantaran'ilay vehivavy pasteur na raha 12 taona fa tsy notenenina ntsony izy hoe zao compte ny fanatitra aterinao raha io aretinao io sy ny fahotana vitanao tao anatin'ny taona maro de maro lasay ka noho izany oneranao aloha reo de mandotrosy ianao tsy zany pasteur fa iny fois vao nakasika an Jesosy raha vehivavy izay nifandray tamin'i Jesosy nitsahatra teo ny hoe ny loharanon'aretina tsy sitrana 12 taona ary niarina ny fiainana io moa pasteur le aretina mitsidra fotsiny voasoratra ao fa raha velabelarina ny tantarany vehivavy misy fetraikany any amin'ny fiainam-pitiavana satria azo antoka pasteur hoe na de tianao toninina aza ny vadinao tena lehilahy bonaika faran'izay voalohan-daharana eto ambonin'ny tany angamy vadinao ka hiaritra aminao ao anatin'ny 12 taona mitsidra ary miaritra amin'izany tokantranonao ao anatin'ny ady mafy zany. Ny fianakavianao ihany koa de tena fianakaviana be fitiavana raha naharitra ny aretinao tao anatin'izany 12 taona fa tiantoka pasteur ny fahasalamana etsy andany fiainam-pitiavana potika tsisy asa vanina amin'izany ary tsy azo antoka mbola hiasa ny vehivavy zany fa mety efa fotsiatratra lany raha
potika amin'ny fiainana amin'ny fanilikiliny etsy an-dana fa sura paster ary azoko antoka mihitsy fa lay kasika sy lay famonjena tao am' jesosy zay tsy lay fanatitra tamin'ny aro levitikosy intsony fa jesosy natolotra teo amin'ny azo fijaliana nanarina n'zany rehetra zany azo antoka fa voasitra ny vehivavy io de afaka ny asa vo ny asa ivehivavy de niarina ny tekareny vo niarina ny tekareny ivehivavy de azo antoka fa miverina moramora raha nanambady izy ka efa lasa na ny lamina ho azy ny fiainana ary reo fianakavinana nilikilika azy rehetrarehetra reo azo antoka fa nanomboka nahita ny lavatranony sy mivaravarany ray satria netiny natao niarina ny tekareny taizany lakile jesosy tsy le fanatitra intsony fa jesosy no lakile tao anatin'izay niarina ny fiainana ary zay ny antom-piaviany jesosy paster hanarina le rafitra mbola eo ihany le zava-misy iainana mbola eo ihany fa ny lalana ivoahana mitaky ary mila an jesosy ary zany no antsoava am'izao vaninandro ao pastera hitodian'ny olona ho am' jesosy lay fanatitra indray mandeha monjy de amafa ny takaitra rehetra anarina ny rava rehetra ary amelona maty rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona paster ya ito ampahamaraparanana de ozy izy ny baiboly manao hoe mangataka aminareo ary rahalahy no ny amin'ny sitrapon'andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona sy masina ary sitrak'andriamanitra ny marina de tsy mila manatitra fanatitra ny nenina ntsony ianao fa mitenanao no atolotra ny momba anao rehetra atolotra ho an'i jesosy ary rehefa atolotra ho an'ny tompo ny tenanao a dia tadidio foana zay teny miverimberina zay fa jesosy efa ela efa nitiatsika taloha zao volazan'ny tenin'andriamanitra zay ny fitiavana de izy efa nanolotra ny ainy mba ho famonjenantsika satria tadidio tokoa ane raha ohatra hoe isaky ny mihetsikatsika misy fahotana ka hanatrika ataoko hoe ny voromailala sy midomboina zany no fanatitra farany mora indrindra dia ataoko hoe tsisy fanafana hoan'ny manitra aloha zany hoan'ny tsy manam-bola de efa tsy afaka vidy voromailala sy domboina isan'andro san'andro nefany a mety tsisy domona sy voromalala ihany ko vidin'ny mpanam-bola satria ritra ny domona sy ny voromalala ritra daholo ny ondry amanosy a zao aza ny dalo efa manao ny ataony efa ho ritra ny omby eto madagasikara ka maika hoe natao fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra maro isan-karazany a tena ritra tanteraka angamany ataoko hoe na niaza ny rano ao anaty ranomasina indray zany no heverinao atao fanatitra de efa lany hatramin'ny karapapaka ihany koa satria de tena isan'andro san'andro ny fahotany zanak'olombelona tena miamitompo kanefa andriamanitra tsy nila voatsiary fa naneho fitiavana izy araka ny teny manao fitiavana mandrakizay no mitiavako anao fa toy izao nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomen ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ny raha ny zanany lahy tokana de jesosy kristy tompo nanao nanaiky ho sakrifisy teo ambony azo fijaliana nandatsaka ny rahany ary zany rahany zany no fanasitranana ho azy fanasitranana ho anao zay rehetra nataony jesosy tamin'ny raha vehivavy de ho an'ny raha vehivavy rery ihany fa tsy ho an'ny vehivavy rehetra manerana n'izao tontolo zao i vehivavy na rano nandritra ny 12 taona io fa zay nataony jesosy teo ambony azo fijaliana ka nahafatesany sy nitsangana tamaty ary nandatsahana ny rano de nataony ho an'ny vehivavy sy ho an'ny lehilahy rehetrarehetra nataony ho an'ny olombelona rehetra kanefany ozy izy ny baiboly manao hoe raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitryandriamanitra fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao zahoana sitraka aminy zany hoe afaka mino ianao ary zay finoanao zay no anasitrana anao sy ahavonjy anao de ny finoanao lay asa-pamonjena nataon'ny tompo manasantsika izay e tsy mbola tara akory ianao rahalahy mety manana aretina avy amin'ny fijangajangana ianao na mitsika mihitsy ianao am'izao fotoana zao ianao raha nabavy tena manana aretina mahamenatra no miresaka azy de ozy ianao manao hoe tsy hitako tsony zay atao ny pozinao ty ivelany fotsiny sisa no bika manendrika anao mbola tsara tare ny akanjonao mbola ohatraohatr'izay de totofanao apinao ranomanitra be fotsiny de efa mitady hovadika ranomaimbo aza le izy efa tsy manitra tsotra satria mifangaro ao le fofony kanefa de milaza aminao amin'ny anaran'i jesosy a andriamanitra tompoko afaka manasitrana afaka mamonjy sy manafaka anao ndray a ary raha manaky ny teniny ianao amparetretena io moa araka ny teny raha fanomezantsao teo manao hoe ny lalana tompoko safidy foana tsy isakanery io antao ivavaka tsy isakanery zany hoe tsy maintsy mibebaka ony ianao i mosesy de nilaza manao hoe nasiako an'loanao ny fiainana sy ny fahafatesana fitaina sy fanozonana fa nanorevitra izy manao hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ka raha mety aminao satria efa nomena jesosy nomena maimaimpona mandrakizay ny fitiavan'andriamanitra ny famorapon'andriamanitra kanefa nitadidio tsara io mandrakizay tia ny baiboly resahana io rehefa mikipo ny mason'ny olona anankiray de vita ny mandrakizay tara loatra
raha ohatra ady mitelo alohan'ny fahafatesana voibebaka ka iantso pastera na iantso mopera hoe asaovy manao amin'io izy a dia mba asaovy ampinaniny eto fa tsy hay na andeha amin'ny telo na tsy tara loatra tompoko fa izao ny fotoana malalaka ianao salama mirijarija io a mety manamboninahitra ianao général na colonel na tsy haiko zay grade misy anao na mpitondra fanjakana ambony ianao manana ny maizy anao mety vokovola mihitsy ianao a nyvozonao mivalimbali ny telo sy niatoko anao matavy be anao a manana ny maizy anao anao hoe tsy manan-java-mahory nefa am'izao fotoana zao tadio tsara mihitsy manomboka fanimpaniny ianao misy aretina tsy sitrapanafody mikika eo anatin'ny vatanao ny diabeta sy ny tension miakatra ny adi-pana sy ny adi-tsainy ary tena mikirotana mihitsy ny fiainanao nefa ny vola ianao miontam-bola ianao a manana compte mibanky ianao any Suisse any France any Belgique asiana amin'ny toerana maro isan-karazany nefa tsy milamina ianao am'izao fotoana izao Jesosy Kristy tompony vahaolana tsara indrindra ho anao miantso anao zay a miverena fa tianao Andriamanitra vonina mafy ny fahotanao ninninona fahotana zay nataonao na tena mpanao kolokolo raimbavana renimbavana sy raindany ianao angambany na mpangalatra ianao na manana tena reny dadabe sy mpitaiza olony reny ianao fa tsy mba miraran'Andriamanitra raha tsy isakle mba misy fetifety reny ianao va tonga any amin'ny fety ry zanakapelezana na hoe misy fetiny taranaka dia mba mody makany ianao nefa efa manana mpitaiza spécial mpanompo sampy ianao dia io ny eriarianao io olona misy kalan'olo sy misy azavavin-drano fa raha-panakarenanao za dia miteny aminao a mihavana amin'Andriamanitra dia mbola tsy mifarana ny tantara-piainanao tambony ty tany ty a ny rao dia mba ho avelan'Andriamanitra ny elikao satria tianao Jesosy ivavaka tsika tompoko raha eo misotranao zay a ny amin'ny teny fahamarinana zay nambara teto resy lahatra zay tompo fa ity boky ny Levitikos ty dia filazantsara lehibe tokoa zay mampianatra ny amin'ny resaka fisoronana satria raha tsy misy zany fisoronana zany na dienao aza Jesosy a dia tsy nisy hoe natao sorona zany fa noho ny amin'ny teny faminaniana zay nosoratana zay soratra masina nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia nisy zany ary noho izany indrindra dia lasa manana fanantenana ny vahoaka malagasy izao tontolo izao mihitsy na dia mpanao tahiringiriny azy misy vehivavy sy lehilahy marary ao tompo vokatry ny fahotana mitsika arak'le voalazan'ny Levitikos teo kanefa ny azo atao tsara ny manasa ny reny a rehefa mibebaka le olona ka manatona anao Jesosy a dia vitanao ny manasa ny reny amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy satria ny rahanao dia famonjena fanasitranana famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy nanonana izany vavaka izany a manonona fanasitranana ho an'ireto olona tsy salama sy marary atao anatin'ny tokantrano reto fanafahana ho an'izy ireo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny tompoko a dia mifarany eo ny resakitsika amin'ny rapitsorana sitrapon'Andriamanitra dia miditra amin'ny Levitikos toko 4 tsika miazakazaka izy ty ary tsy mifarana io a tsy mifarana raha tsy amin'ny apokalipsy toko 2 ary vao mifarana amin'ny apokalipsy toko 2 dia miviana raha tsika ny amin'ny Genesis toko 1 a dia samy ho elavelona ahita ny fiafarany ahita ny fizotrany eny an-dalana eny a itsika rehetrarehetra izany ho tahin'Andriamanitra tompoko raha soa atsika menakafy tompoko